azo lazaina tokana ho an'ny taranjan'olo tokana raha ny eto amintsika dia noho ny resabe mandeha makasika ny tsy fandehanany mpilalao tokony andeha hiatrika ny fiadianan'ny tompondaka eran-tany tany Hambourg Allemagne ho an'ny taranja totohondry dia nitondra fanazavana tamin'ny mpanao gazety tamin'ity herinandro ity ny filohan'ny federasiona malagasy n'izany taranja ady totohondry izany marobe tokoa ny resaka mahakasika ity teo noho ny resaka ny amin'ny tsy fisim-bola teo ny tsy fatomombanany taratasy ny filohan'ny federasiona no amaly izay resabe izay ao anatin'ity fanadihadiana ity. Ny resabe mandeha ankehitriny dia mikasika an'ilay tsy fahalasana ny ady totohondry tany amin'ny championnat du monde tany Hambourg Allemagne mariako etoana fa maro ny resaka mandeha amin'izy io tsy resaka ministera mihitsy satria ny bia dia efa hita masiko zao tato amin'ny tafita ato ny bian'ny olona anankiroa ary ny eran-tamiko ny tato amin'ny ministera amin'ny alalan'ny DG amin'ny tafita hoe bia anankiroa le izy président ka iza no mandeha dia ny tenako hoe aleo ny atleta sy ny entraîneur anankiray ao anatin'izany ihany koa ny fanampiana ara-bola rehetrarehetra zany ny toeranany dia efa teo am-pialatanana mihitsy efa hita masiko hoe reto ny vola hoentinareo any tia ny bianareo fa ny olana dia teo amin'ny visa 24 hoy izahay zay vao nahazo rendez-vous any amin'ny ambassade tom TLS izahay anefa n'izany ny eritreritra hoe anao visa premium dia andohan'ilay 350,000 ariary tonga tany izahay anefany tsy tao anatiny zany dia zay ny namahy anay dia hoe aleo le dossier anay mikasika nangatahana visa io zany ny tena isian'le olana fa tsaosy lainga fotsiny no milaza ny hoe vola avy aty amin'ny tafita avy aty amin'ny ministera no tsy azo nahoana moa no hoe tsahoana ohatra zay eritreretiny sasany ve anapotika le ady totohondry indray mariana nefany fa zay dia miteny mihitsy hoe raha ny fanampiana nataon'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fanatanjahantena dia ny ady totohondry nisa nahazo be satria 85 millions d'ariary nandefan'ireo atleta sivy zay mbola veriko aminareo hoe délégation na sivy nalefanay tany amin'ny championnat d'Afrique naqualifie zay tany amin'ny championnat du monde nefa ny resaka visa zay ny mahatonga anay amin'ny atleta mba hitodena manokany mihitsy ny resaka visa ao amin'ny Schengen zany sarotra dia manahirina izy sady ny antony anefany ny avy amin'ny international ihany voaingana voazo ny invitation na le boky milaza ny fiche technique iny tsy ino no invitation makany amin'ny visa fa ny invitation voaingana iny ny azo zay zany zay vao hoe andao aingana fa ty ny invitation anaovana visa dia zay moa izy taraiky beka io zany ny tena mba jerena akaika mikasika ny visa ao amin'ny ambassade amin'ny consulat io amin'ny TLS mba tokony hoe mba priorisena zany raha ohatra hoe atletatsika malagasy solotena ny fitondrantsika eto Madagasikara zany solotena Madagasikara no mba ndeha ho any amin'ireny fiadiana tokony amboara eran-tany reny amin'ny atleta rehetrarehetra zany no angatanay ato amin'ny fédération satria sarotra dia sarotra no maka visa ao amin'io TLS io. Fa raraka teo amin'ny fidinana voalohany avokoa ny atleta malagasy nandritra ny lalao universiade 17 andiany fa 7 zay natao tany Taipei Chine ny namana Norbert Kotomalala no amitina amintsika an'izay fifaninanana universiade natao tany Taipei Chine izay ao anatin'ity fanadihadiana ity. Atleta roa no misy olo-tenan'ny Madagasikara any amin'ny faninanana universiade 17 any Taipei Chine dia ifanjanirina rabeariniaina eo amin'ny taranja judo sokajy latsaky ny 17 kilao sy Mariola Ramananjatovo eo amin'ny taranja fototra atletisme. Raha tsy nivokatra aloha raha ho an'ny ekipa malagasy satria dia nihintsana teo amin'ny fiodinana voalohany avokoa. Ho an'ny fanjanirina rabeariniaina dia teratany Amerikana no nanintsana azy teo amin'ny fiodinana voalohany. Ho an'ny Mariola Ramananjatovo kosa indray dia larina fahadimy tamin'ireo sivy ny fanintsana teo amin'ny fanintsanana azakazaka 100 metatra tsotra 12 sekondra sy 3/100 ny fotoana vitany. Tsy tafita amin'ny famaranana araka izany Mariola satria ireo telo voalohany isaky ny série ihany no miakatra amin'ny famaranana. Ny alahady zao dia mbola andray anjara amin'ny vikindava na longueur i Mariola. Andriamato Mamtina Ravelson no mitarika ny délégation na ny Taipei Chine araka ny vaovao nampitainy dia avolenta ny faninanana eo anivon'ny universiady maneran-tany satria saika ireo atleta sangany izay miatrika ny lalao olimpika sy ny fiadinan'ny tompondaka eran-tany avokoa ny akamaroan'ireo mpandray anjara amin'ity faninanana ity.
mila fanomanana sy fotoana matotra mandritra ny fotoana lavalava ny atleta raha tia azo vokatra tsara amin'ity fananana ity hoy Andriamatoa Mamitiana Ravelson tompona andraikitra voalohany eo amin'ny Universiady Madagasikara. Nanomboka ny 20 Aogositra teo ity fananana ity ary tsy fanana raha tsy ny 30 Aogositra izao.